faly miarahaba antsika rehetra indray tratran'izao fotoana manokana izay rahantsika amin'ity sabata hariva ity izao. Fotoana manokana izay natokana ho an'ny fianakaviana moa ny androany dia fifaliana ho anay mivady no miaraka amintsika indray amin'izao hariva izao. Andeha ary aloha isika hiaraka hira idera sankalaza n'Andriamanitra isika amin'ny hira faharoanjato manasa antsika fianakaviana rehetra hiaraka hideran'ny Tompo isika. Pifalina hankalaza ilay tomponao asandrato feo fidelana ubirosalano atao tera itompo mpanavotranao iraoby Jehova mpamoronanao kaukani feo fifalina isandratra ambony ao hanako oreheran-tany hanambara fidimana vao tera itompo mpanavotranao iraoby Jehova mpamoronanao isika dia olombonjena firenena zay voatokana navotana tao gologota Jesosy no nanafaka tera itompo mpanavotranao iraoby Jehova mpamoronanao namangy antsika tokoa ny tompony lanitra soa nomeny ny fanantenana handova ilay tany vao tera itompo mpanavotranao iraoby Jehova mpamoronanao ritompo mpandahatra endry indreto zahay zanakao no tena mpanompo voatendry hanosy anarakanao tera itompo mpanavotranao iraoby Jehova mpamoronanao manasanao ary anondrika andronao fa hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao lay ray nahary ny lanitra sy ny tany, tombotombo mpanjaka ny mpanjaka mahai fanzavatra rehetra, atolotray ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny fanangolena ataon'ny mpanjaka an'izao famazinana izao dia ny devoly izany dia mangeja ny masom-panahinay ka tsy hainay intsony manavaka ny mety sy ny tsy mety, ny azo atao sy ny tsy azo atao, fa mirona any amin'ny zavatra tsy azo atao sy ny tsy mety izay satria mpanota. Ko ankehitriny dia mifona aminao Jesosy io, mamindrafo aminay tsiray avy no mamelany elokay. Misaotra anao satria isy an'izao fotoana izao izay anaovana dinidinika mahakasika ny fiainan'ny mpivady, fiainan'ny tanora ary ny fiainan'ny ankizy. Aoka re mba ny fanahinao masina na zava amin'saina fa namafatana ny sitraponao ka mba ahitanay famelombelomana ho afanahinay izao fandarinay izao. Tononona
sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Amen. Alohan'ny idirantsika amin'ny famelabelarana dia andeha isika hiaraka anaraka ilay hira izay atolotry ny korala anjomarany mpiambina, dia mirary soa antsika rehetrarehetra tompoko. Ny fiainan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao a dia anehoany maro ny fahatsapana hoe mijaly ampanambadiana, ary izay fijaliana ampanambadiana izay a dia ny mampalahelo dia miafara amin'ny fisaraha-panambadiana. Koa iresadresakitsika zany ny hoe ahoana zany a ny fomba isoroana an'izany hoe fijaliana ampanambadiana zany, ary mba tsy ho tonga ho amin'izany hoe fisaraha-panambadiana izany. Dia nde maheno any tsara rindra hoe manahoana ary mba fahatsapana ho an'izany hoe ahoana tokoa moa zany hoe mijaly ampanambadiana zany, tena izay tokoa ve? Ny fampakaram-bady moa zany dia fotoana mahafinaritra izy io ho any rehetra, dia samy somebiseby daholo ny rehetrarehetra, ary maharavoravo sy mahasambatra amin'iny fotoana izay hatrehana ny fotoana iny. Ary rehefa mijoro eo anoloan'ny alitara zany ilay olona anankiroa dia mifampitatana, dia mifampijery, dia manao ny voady, dia tena hoe feno fifaliana sy fanantenana amin'ny fo. Zany rehetra zany a dia lalovan'ny rehetra izay mikasa hanorina tokantrano avokoa. Dia mino a fa miavaka tokoa ny fifankatiavan'izy roa, ary mafy tokoa sy mifamatotra tokoa, dia hiaraka mandrakizay izay daholo ny ao anaty ao a, na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Araka ny resaka fampidirana izay natao teo nefany a dia tsy maintsy matetika dia misy zavatra roa tsy lalana tsy maintsy safidianana, hiainana safidian'ilay mpivady, na io a fanambadiana feno fahombiazana, na io a fanambadiana feno korontana ady, na mety efara amin'ny fisaraha-panambadiana mihitsiny. Safidy anefa izay zavatra izay, fa tsy voatery ho izay ilay lalana izay hiainana. Raha ny zava-misy nefa dia mampametra-panontaniana fomba ahoana ary a no ahatanteran'ny fahasambaram-pivady mandritra ny androm-piainany. Ahoana ny anorenan'izy ireo a izay fanambadiana izay maharitra na feno fahasambarana hatramin'ny fofinaina eo amin'ny fiarahana izay. Ary amin'izao zavatra misy iainantsika ankehitriny izao, inona ny atao
mba ampiaina an'izay a mba atsapana an'izay hoe fahasambarana zay azo atao ve ny misoroka ny fijaliana ao anatin'izay fanambadiana zay a inona zavatra azo atao satria raha ny zavatra misy dehibe tokoa ny tokantrano izay mandalo fitsapana sy fisedrana amin'izao fotoana iainantsika izao dia hoe inona ara zany a no toky inona ny azo anampiana ny tokantrano a amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Ia ny olana dia ny fifangaron'ny fahamasinana sy ny fombafomba fotsiny. Ny fanambadiana zany a dia zao tsy programan'olombelona izy io fa programan'ny mpahary. Rehefa namorona ny olombelona mantsy ny mpahary a araky ny voalazan'ny Genesis toko voalohany andininy 7 Genesis any toko voalohany a andininy 7 dia zao mivaka ny teny. Ary Andriamanitra nahary ny olona takanendrika Andriamanitra no namorona azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Izany hoe ny programan'ny mpahary zany a amin'ny mahalasy ny mahavavy dia zao no heviny ao amin'ny 8 ary Andriamanitra nitsodrano azy io maro farasy miapetsa ary mameno ny tany. Izany hoe ity programan'ny mpahary ho an'ny lahy sy vavy ity dia zao anambady izy. Ka ilay tsodrano eto dia tsy inona fa amin'izao vanim-potoana izay dia iny hoe fanamasinana ny fanambadiana. Indrisa nefa fa any amin'ny fiainam-pahatanjorana dia efa miaina ny fiainan'ny mpivady dia mazava ho azy fa tsy afaka hiatrika an'ilay tokantrano araky ny programan'ny mpahary a ireo a tanora ireo. Ary zay ny zava-misy hitantsika dia mazava ho azy zany fa ny fahamasinana zany a dia efa tsisy mahafantatra an'izay intsony. Rehefa hikarakara fanambadiana dia iny aloha mahamaika dia ny ho any amin'ny espasy ny akanjo mariazy na malano vavy dia ny fanasana fa ny makany amin'ny mpitandrina any amin'ny farany indrindra. Ary zay hoe any aloha zany zao ny fototra voalohany hoe ny tsy fanarahana ny programan'ny mpahary a eo amin'ny fanondrenana ny tokantrano. Dia mazava ho azy zany fa misy mantsy ilay antsoina hoe vola tantely. Raha efa nisy fiarahana zany mialohan'ny fanambadiana tsy isy tsony zany vola tantely zany zavatra fombafomba fotsiny sisa. Ary eo indrindra hoe ny fototra voalohany indrindra zany dia ny hoe tsy fantatra intsony ilay fahamasinana satria ity hoe Andriamanitra dia nitsodrano azy ity dia io ilay tena hoe fanamasinana ny fanambadiana. Kiza moa no andray ny fanamasinana dia ireo izay tsy mbola nanao ny fiainan'ny mpivady mialohany io fotoana eo. Izay zany ilay planin'Andriamanitra misy antony manokana zany zao fotoana iarahantsika izao ary ho antsika tanora izay manaraka an'izao fandarana izao dia tsarovy fa misy vaovao mafaly izay azo lazaina azo ambara amintsika tanora dia izao hoe azo atao ny ho sambatra ara-panambadiana mandritry ny androm-piainana ary mampiaina amin'ny fijaliana sy miala tsy hiditra amin'ny fitsarana noho ny fisaraha-panambadiana raha manaraka ny drafitr'Andriamanitra isika ny amin'izay hoe planin'Andriamanitra ho amin'ny tokantrano izay. Dia handray an'ilay tsodrano avy amin'Andriamanitra satria maro amintsika no efa nandeha na ny aina zany hoe mitemby fitiavana zany kanefa ny mila hainy mifehy an'ilay izy mba hahatonga antsika ho voafeha ao anatin'izay hoe itia ilay drafitr'Andriamanitra izany. Toy izany ihany koa ny eo amin'ny fiarahamonina ny fihetseham-po zany dia matetika zany raha vao tsy voafehy ilay izy dia mahatonga antsika hanaonao foana na eo anivon'ny fiarahamonina ary ka raha arak'izay resaka izay zany dia ny fahaizana mifehy ilay
fitiavana fanehoana fitiavana eo amin'ny tanora anankiroa dia ahatonga azy ireo ho tonga mitanjona izay irian'Andriamanitra. Resaka kely ity hoe mitempo fitiavana ity. Raha ny vanim-potoana misy atsika zany zao, raha ny tanora amin'izao fotoana zao tsy mahatsapa an'izany hoe mitempo fitiavana zany intsony, fa taitra, misy zavatra manaitra, ary izay manaitra izay no mampatonga hoe ohatran'ny tiako ry. Zany hoe tsy tena fitiavana intsony zany zao no misarika ny tanora ity olona anankiray, fa ny zavatra manaitra eny aminy, ny kopom-bolony, ny fomba fitafiny, ny fanamboamboaran'ny endriny sy ny rehetrarehetra, reny manaitra. Ka raha vao misy an'izay manaitra izay dia milaza izy fa hoe tena mitempo fitiavana, tsy mitempo fitiavana satria zavatra mora miala anie zany e. Raha vao mahita manaitra dia mitodika an'ray. Ary indrindra hoe ty fanandramany mitempo fitiavana ity zany tsy tena fanandramany tanora amin'izao fotoana izao intsony, fa ny olona lehibe tany aloha dia mbola nanao fanandramana intsona hoe voaloha-pitiavana. Amin'ny teny vahiny izy mahazo azy tsara le hoe premier amour. Fa zao tsy misy an'izany intsony, zavatra tonga dia miovaova be mihitsy amin'izao fotoana izao. Ka ity hoe mitempo fitiavana ity any koa ny olana. Ny vanim-potoana misy atsika zany reo tanora amin'izao fotoana izao dia tsy manana an'izany fanandramana zany hoe mitempo fitiavana zany tsoa zavatra manaitaitra. Miaraka kely ray volana dia misaraka, na herintaona dia misaraka. Ary io fitaka ataon'ny devony satria fanapotehana ny resaka fihetsem-po izy io. Ka raha vao potika ara-pihetsem-po ny tanora dia izao tsy hainy niatrika ny tokantrano ary lasa tena olana be ny atrena ny tokantrano. Ka ity mitempo fitiavana ity io koa zany mila ianarana. Marina ihany koa zany fa tsy eo amin'ny resaka izay fifanehoana fitiavana izay zany dia misy zavatra mila fehezana miainga avy ao anaty. Ka alohan'ny hanohizantsika ny fotoana mahakasika an'izay resaka fitiavana izay dia andeha aloha anasan'ny teknisianina mba hanolotra hira anankiray ahafahantsika miomana indray ny amin'izay resaka fihetsem-po momba ny fitiavana izay. Ah
Nambarantsika teo moa zany fa lay hoe mitempo fitiavana de izy io zany a tena lafo ny ara-petsepo tokoa. Reo manam-pahaizana manokana zany a momba ny saina sy ny fo na ny mpahay siansa de mahita izy ireo fa ny olombelona zany de zao natao a anana fifandraisana ety de ety amin'ny olombelona iray hafa. Noho izany de ilain'ny olona ny mahazo toky sy antoka ary fiarovana miaraka amin'ny olona iray izy tsy ao anatin'ny fianakaviana nipoirany. Ary zay indrindra mampatonga ny hoe ny ho lasa mpivady zany de tsy mpianakavy akaiky akory. Ny mifanohitra amin'ny fifandraisana akaiky na ny firaisana ety de izao ny fitokana monina. Ary fitokana monina io de tena loza mananotanina ny fahasambarantsika. Ary indrindra misy ifandraisany any amin'ny atoto mihitsy zany zay. Izany mahatonga ny fanambadiana ho mbola anisan'ireo tanjona ambony kendren'ny ankamaroan'ny olona. Ny fanananamana matetika no antoka ho antsika azona fanampiana sy fanohanana ary anta-anta. Zany hoe zao ny fiarahana zany dia amin'ny finamanana aloha. Dia ao anatin'ny finamanana no fakahita toetra. Zao mantsy ny fandrika indrindra ho an'ny tanora. Tonga de miaraka izy mba ahafantarana ny toetra. De aveo misaraka. Fa io zany rehefa ao anatin'ny finamanana aloha dia ao no fakahita satria mpinamana de mifampazaka tsara. Ary rehefa lasa mpinamana dia lasa mipoitra mendalanao le fifandraisanam-po. Ary zay zany ny antsony hoe lasa misy ny fisakaizana. Ary rehefa misy ny fisakaizana de ao anatin'io lasa misy ny fifampatokisana. Ary rehefa mifampatoky de miara-mitombo. Zay dingan'izay zany dia ahatonga ny fiarahan'ny
tovy lasy ny tovavy tsy ho any amin'ny firaisana rofo mialohan'ny fanambadiana raha toka rany zay dingan'izay indrisy nefa fa tsy zay no zava-misy ary zay mampatonga an'ilay manampahaizana teo manampahaizana eny amin'ny saina sy ny fo ny resaka mihitsy fa misy fiatraikany eo amin'ny atoto ka rehefa misy fiatraikany eo atoto dia na mifanapa-kevitra mihitsy ary no zava-do satria lasa diso ny am'fanapa-kevitra ary indrindrandrindra tsy eo amin'izay fanapa-kevitra zany fa ny fanombanana ny tena mihitsy rehefa manana tonga amin'ity olana ara-petsepo ty dia izao ny tomba midiny tena mihitsy ny tsy ary zay mampatonga ny hoe lasa mivarilavo miaraka amin'izao karazan'olona rehetra izao ary tafalatsaka any amin'ny firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana izany ary zay ny tena zava-doza rehefa tratrany olana ara-petsepo dia eo mampatonga an'ilay fandraisana fanapahan-kevitra lasa itokamonina tsy araka tsy ifandray amin'ny olona dia zay indrindra no mahatonga an'ireo patience izay milaza amin'izao fotoana izao fa tena ilain'ny olona ny manana fifandraisana amin'ny olona hafa zava-misy nefa amin'izao fotoana izao dia marary ara-petsepo-daolony rehetra ary na ny fihetsika sy ny fiteny asetry dia tsy ahafahana maneho an'izay ka raha vao zay ny zavatra mitranga dia izao lay fatoram-panambadiana na lay fatoram-pitiavana izay ifanekena dia izao ivelambelany fotsiny zay fa rehefa tonga any amin'ny tokantrano amin'izay rehefa avy eo dia any amin'izay no mitranga izao toe-javatra tsy zaka rehetra izao zany hoe lay fahatsapahana mitembo fitiavana zany dia miainga avy eo amin'ny finamanana izy io rehefa voakolokolo lay finamanana dia mitombo ao anatin'ny finamanana ny mpinamana dia eo amin'izay zay vao misy amin'izay lay fitsirian'ilay tena fitiavana misy hatrana nefa ilay fivoarana eo amin'izay fifandraisana amin'ny olona zay ary miovaova izy io mandrakariva ary noho izany zany dia mila fahendrena avy amin'Andriamanitra zany ny fahatsapana an'izay hoe fitiavana tena izy izay satria rehefa tena hanapa-kevitra hiditra amin'ny tokantrano isika zany dia mila an'izay fahendrena avy amin'ny mpahary izay satria rehefa mifototra amin'ny fahatsapana fotsiny sady tsy misy fanoloran-tena miorom-paka matotra tsara ilay fitiavana zany miroso amin'ilay fitiavana dia lasa mematsatso ary dia melefy ary dia rehefa any amin'ny tokantrano ilay izy dia lasa miverina indray ilay samy maka ho azy ilay toetra mitokatokana tsy misy fifampiresahana samy manao izay tiany atao tokantrano ary simba mihitsy tsisy tsony ilay hoe finamanana dia izay zany ilay hoe tena ilaina zany izay hoe fangatahana fahendrena ampahary izay izay fahatsapana hoe mitembo fitiavana izay zany rehefa tena ilay fitiavana marina ilay izy dia na dia eo raha ny fitsapana sy ny fisedrana dia mbola ao foana ilay fitiavana tsy rava mihitsy ilay fitiavana fa na dia misy zavatra manototra ary dia mitsiry foana izany fitiavana izany misy hatrany nefa ny fivoarana eo amin'ny fifandraisana amin'ny olona ary dia izay no mahatonga an'ilay hoe mila zany itsika manana izay tena hoe tena fitiavana izany na izany ary dia izao ny ezaka izay atao ho amin'ny fanoloran-tena sy ny fahavononana hitozo hatramin'ny farany dia azo atao ny mampitombo sy mampaharitra ny mamelona indray ny fitiavana izay mety ahasambatra sy aharitra mandritra ny androm-piainana zany hoe safidy zany zay ny fanorenan'ny tokantrano feno fahombiazana dia mitovy amin'ny fanorenana ny trano fonenana mitahaka fanaovana drafitra sy fahanonana ilofo amin'ny asa mafy maro izany dia zao zany ireto zany misy dingana izay anamafisana an'izay fifandraisam-pivady zay fa tsara hotsindrina aloha lay resaka teo hoe aoko fantany tanora tsara fa miainga amin'ny finamanana io fa tsy misy an'izany hoe ekena fa hoe misy ny coup de foudre
tadidioany zany hoe latsahambaratra zany hoe misy zavatra potika hoe misy fomba fiteny mitaona zany de tena mankafy mihitsy anytao mahita ny akanga tsara soratra ka manary ny akota mahatrano ry tanora malala isany araky nambara teo de tsy tena fitiavana intsony eny misy am'izao taitaitra fotsiny ary raha vo zay taitaitra izay de zao tsy afaka tena hanorina noho izany voalohany zany de zao hoe aoka iorina amin'ny fitiavana marina ny fanambadianao. Inona moa ity fitiavana ity de ndao ke jerentsika ny ambaran'ny soratra masiny ary aoka ho fantany tanora zany satria ny mpahary no namorona ary izy ny fototra ny zavatra rehetra de ndao ho jerentsika mihitsy mahakasika an'io fitiavana io ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 dia vakitsika manomboka amin'ny 9:7. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mireare, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona malak'izay fa raha ny faminaniana de ho levona na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra na ny fahalalana dia foana. Noho izany aza de mamaika iteny hoe je t'aime fa tsy de fantatra loatra ny hevitra io ary lasa mampandainga fa izao angatao ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanamasina afantaranao an'izay satria araky nambara teo zany ity fiarahamonina ity mamitaka ny fiarahamonina de amin'ny zavatra taitaitra sy velambelany fotsiny ary izay mampatonga ny tanora sasany mindrana akanjo izy mindrana kiraro izy mba haninona fotsiny anaitra ny hafa ary reny fitaka sy fandriky reny mampiasa amin'ny teny vahiny de mampiasa influence fotsiny tadrena fa reny ny fitaka ataon'ny devoly ty zavatra manaitra eo fotsiny. Noho izany aoka zany samy atsapa fa manana klema sy tsy fanatanterahana ny tsirairay avy. Tsika zany tsisy tanteraka sampanota avokoa tsisy tanteraka fa ny fitaka ataon'ny devoly de ny fanamarina tena ary sy ny tena olany mpivady ane na ndray aman-dreny sy ny zanaka io famalina io de manamarina na de hita zao ara fa diso de amarinina manamary tena ary io mila fandeferana lalina ke ty tokatrano ty de zao devoly mametaka hoe ianao hoe de andefitra foana eo aza mandefitra zany tsony efa elana andeferina ary zay lay olana zay le fitaka ataon'ny mpanjakan'izao famazinana zao de satria am'lay hoe manan-kilema am'lay hoe tsy tanteraka de mora ny mandray an'ireny zavatra eny tokoa satria ny tena tanjony de zao ny tsy hananana fiadanana ny tsy hananana fahasambarana ao amin'ny tokatrano ao. Ity fifampianona ity ihany koa de tena zavatra ngeza be am'izao fotoana zao tsy de mifampiaino intsony ary misy fomba fiteny-jatovo moa zany hoe misy miaino ve izy ny tena marina tsy hoe misy miaino fa lay tontolo mihitsy nefa mampifantoka amin'ny zavatra raisiny resika dimy de ny zavatra jereny maso enony sofina ambolon'ny orona tsiro tsapalela ary fikasena tsapany oditra izay reny miditra avy aty ivelany reny de mandrafitra ny filana de zao rehefa tsy fanaraka am'izay filana izay de tsy afaka miaino zao nge ny miresaka ny ataony miresaka fa ny fisainana efa tsy aotsony ary zay le fandrika raha tsika anakiray ohatrany hoe ifampiresaka ampivady de ny telefona nefa aizy eny am-pelantanany eny ahoana moa ny ahafahany ifampiresaka fa mila zany reny ohatr'izay koa na ny ankizy na jere tsara ny na miara misakafo zao de inona ny tele jerena de ny sasana misakafo de mbola ato ihany lay tontolo mihitsy zany mampiditra atsika ao anatin'izay tsy mifampiaino zay intsony fa efa misy zavatra omeny le fiarahamonina de lasa zay ny tediavana sikatsahana de tsy tena tonga am'izay hoe fifampiainona izay intsony ary eto zany de ty anakiray ity de zao hoe mazotoa mamela eloka io tena zava-dehibe hitatsika teo ambony zany hitatsika teo ambony fa manan-kilema isika ary samy tsy tanteraka ary samy manao ny tsy mety fa izao kosa mila mahatsapa hoe nanao ny tsy mety ary zay mantsy ny lahy teny teo hoe lay tsy afaka mifampiaino de tsy afaka ifamela eloka
satria ny fiainona mantsy a de misy zavatra mahazava rehefa miresaka tsara de mahazava le izy zay efa tsy misy tsony vokatra ny toezavatra misy satria tsika miaino anatin'ny zavatra rotorotom-piainana maikamaika tsy afaka tena miaintsony ka nateo hoe miaino de vonina ny aina aloha manao relaxation fa raha efa tena miaino ny olona anankiray de ahafantatra izy fa misy zavatra tsy mety ao ary rehefa misy zavatra tsy mety de zao mila mamela eloka ary zay famelan-keloka zay a de tena zava-dehibe zao mantsy a ny mahakasika an'izay araky ny ambaran'ny Efesianina de zao no voalazan'ny Efesianina toko 4 andinina ena ambola-polo de zao vaky ny teny tezera fa aza manota areko tsotratra masoandro miletika ny fahatezeranareo afaka ny hotezitra fa izao lay hoe aza manota de izao aza manao teny marary aza manao manlevilevy manao teny mandratra zay nge le manota e de nety hoe aza toatratra masoandro amiy dikan'izay zany de raha vao miletika masoandro hoe de famela eloka raha toka iaina ny mpivady zany de zao tsy tofo zany izy fa io mahatonga hoe mitana lolo-posingeti-po de reo zavatra rehetrarehetra reotrareo zany a de izao ny mpivady zany natao a isy ny fikasiana hitatsika teo zany am'le resika teny de misy ny fikasiana ary ho ampivady zany azo mivady atao tsara ny famihana ny fanambadiana zany rehefa nahazo tsodrano azo atao tsara zay io nefa lasa fitaka izy io satria raha toka tsy mifamela eloka de zao tsy misy an'izay fahatsapany natao ary fahatsapany io famihana fa rehefa tsy mifamela eloka zava-pona le izy satria rehefa mifamihana de misy zavatra tokony ho tsapa ny anaty any ary zay zavatra tsapy zay zany mamerina am'lohany ka reo dingana dimy ireo zany a de anisa manampy ny mpivady a ananatokantrano a irindra ia amarana antsika n'izao dinidinika tapany voalohany izao a de hofitiniko kely ireo dingana dimy zay nazavain'ny pasteur teo voalohany indrindra zany ry namako a de aoka iorina amin'ny fitiavana marina ny fanambadianao faharoa de ekeo fa samy manana ny kilemany ary samy manana ny tsy fahatanterany ny tsirairay de aoka fahatelo any de aoka ifampiaino a ary fahaefatra de zao iaino le hoe aoka tsy hotratra ny masoandro miletika fa mahazotoa mifamela eloka ary fahadimy farany ho ampivady eny ho andray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa rehefa miaina ao anatin'izay hoe fifamelan-keloka izay de ho tsampanao a lay hoe zavatra mangorintsina ny anaty any rehefa mifamihana aoriana fifamelan-keloka zany de aoka izy foana ny fifamihinana eo ampivady na eo ami'ray aman-dreny sy ny zanaka mba hatsapana an'lay hoe Andriamanitra no namorona sy nampisy ny ankohonana de zay ny tapany voalohany amin'izao dinidinika izao mbola isy ihany ny fitohisan'izao programa izao a fa andeha indray isika aloha anaraka hira misesy a zay ho alefan'ny namantsika ao amin'ny trano fitaratra ao Anyewana
fakizay ravozany fokasandratray ny hosana endro tonga fiadanana lay faorina mangidy de mangidy nanjoa ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanaiko tsy akany amin'ny lavaka fahalevonana fa narinao teo ivononao ny fahotako rehetra. Isaia 40:10. Ao amin'ny Jaona voalohany 1:7 de misy an'izao teny zao
hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Ko noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na ery na ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy hisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là.
Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour, car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je me chancellerai, car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, mon espérance est grande, car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi, ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, grâce à toi, j'ai besoin de toi, grâce à toi. izao no nanehoana amin'ny fitiavan'andriamanitra atsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahtokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona atsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiava atsika an'Andriamanitra, fa ny tiavany antsika, ka ny rany zanany ho avitra no vaotantsika. Jaona voalohany toko fahaefatra 19:9.
Rizai, rifanai, e ritokinai, anisiuma drakizai. Kadejau, izau, siangkalazau, sauce, mamenu, lifu, tumbuo, miaturaga, maka sijasa. Mihanuni vavakai, faliau deso, tungai hewamina, javunifu, misaucha anau, fahelehibe, nifitantanana, vavunziti, zanakau. Kadejau, izau, siangkalazau, sauce, mamenu, lifu, tumbuo, miaturaga, maka sijasa. Mihanuni vavakai, ivuadinai, sinifanekienai, havauzinai, amina, injai, rizai, mahai, wanai, hachizai, faliwani, lifunai, e hatsu, chaku, nitanaku, fi, nuawa, mina, tumpuo, miaturaga, maka sijasa. Mamelage, nihuta, mamela, nihelukai, sanaka. tany lavitra tany
nosehony jehovah tampoka nanao hoe fitiavana mandrak'izay no mitiavako anao koa izany nampahamaretako famondrampo ho anao. Jeremia 3:7. Tianao Jesosy, matoy izy namonjy anao. Tena tiany anao, napalota tsy mendrikaza. Izy matio anao, tamin'ny azo fijaliana. Ka ny rany nalatsara monjena anao. Fitiavana mandrak'izay. No nitiavany asianao. Ka mba hinona no avalinao. Any tompo izay mpamonjy mpanavotranao. Rasoreza so atolory azy ny fona. Tsy ampitso fa anio tena mety indrindra. Mandehanao aminy ekiwizo mpamonjinao. Tiavo izy ary tompoy fa ho sambatra tokoy aminao. Ralasany andanitrany. Ka nanomana fitoerana ho asianao. Ary ho avy tsy ho ela dia handray ireo vavonjy. Ary isika hitoetreo anilany iray. Fiadanana mandrak'izay. No fiainana atolony ho asianao. Fanomezana rofo fitiavany izay. Lovatena soa tsy manam-paharo tokoa. Rasoreza so atolory azy ny fona. Tsy ampitso fa anio tena mety indrindra. Mandehanao aminy ekiwizo mpamonjinao. Tiavo izy ary tompoy fa ho sambatra tokoy anao. Rasoreza so atolory azy ny fona. Tsy ampitso fa anio tena mety indrindra. Mandehanao aminy ekiwizo mpamonjinao. Tiavo izy ary tompoy fa ho sambatra tokoy anao. Na iza maninaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra.
ombaeno ny feony miantso anao o azay fa efa miandry anao ny tomponao te handray ny tananao o mavaly ny fanasany anao Fangana reka mudi efa ulauni ati sesosianenu miantswanawani efa miandanjako ny fity Sara kukuni mibebaka dieniza satria tsy hoe oravizao tanizao Kunganu Lamari Nyanswaka Itaso Mideba Liuva Manantu Amizeso Tanuma Ifiki Ifamute Oeke Ani Oeke Nifamute Tuluchana Oeke Azae Otele Nitanani Sesoni Ulacha Namunte Ulae Sivo Fafa Oeke faly miarabantsika tsiraray avy indray a amin'ity sabata folakandro ity ny ato amin'ny homoneriany hopitaly ary mamerina koa ny arahaba ho atsika zay mpanaraka ny ainy vaky jery Facebook sy YouTube ary isika zay manaraka ny onjapeo ny radio Oasis eto dia mamela anareo
anolotra fisaorana ihany ko ho an'ny teknisiana zay mampita ny sary sy ny feo totosy izany atsaka sandavany zany programme zany a no ny fanomezam-pahasoavana zay ananan'izy ireo. Androany tsika dia ijery lohahevitra manokana indray zay ampitondrayntsika lohateny hoe tomponantoka feno amin'ny fahasalamantsika isika. Tomponantoka feno amin'ny fahasalamantsika isika. Ao amin'ny Romanina toko 12 ka ny 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa hitatsika Romanina toko 12 ka ny 1 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fampopanahy mety ataonareo izany. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona ary masina sitrak'Andriamanitra dia fampopanahy mety hataonareo izany. Amin'ireny fototra ara-baiboly ireny no tena iorenan'ny finoantsika fa misy andraikitra masina ny fikolokoloantsika ny fahasalamantsika eo anatrehan'Andriamanitra zay nahary atsika. Ireo olona zay manao fanahiniana nefa anitsakitsaka sy andika kitsirano ireo fitsipika ara-pahasalamana dia atonga azy ireo hitondra aretina zany hoe harary zany sy hitarika amin'ny fitonganana ny fahasalamany ka ho lasa kilema ho azy ireo raha dikaina io lalàn'Andriamanitra io. Ny mpidoroka dia hovoan'ny mamiadan'ny avokavoka, ny mpiboboka toka gaigilà na gaigivavy dia hovoan'ny aretinaty mamaivay zay antsoina hoe cirrhose du foie. Ireo mpihinana nelanelam-potoana amin'ny ora zay tsy tokony mbola hisakafoanana na ireo mpihinana sakafo mavesatra na diso be otrikaina loatra ao anatin'ilay sakafo zay hohaniny dia hovoan'ny areti-pandevonan-kanina mahery vaika nataontsika hoe maladie digestive grave. Ireo mpandrarà sy ireo mpiasa matianana na isika personne professionnelle izay tsy mba manana fahazarana anao fanatanjahantena dia ho tratry ny areti-po goavana ihany koa. Ho lasa hitondra heloka lehibe eo amin'ny fahasalamantsika isika raha mbola manao raina azy ny vatantsika. Amin'ny tsy firarahintsika io fahasalamantsika io zany sy amin'ny fanaranam-po diso toerana kanefa dia nakin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy ny fikarakarana ny vatana amin'ny alalana fialanan'ireo sakafo izay manimba ny vatantsika. Ny kristianina dia tomponantoka feno ny amin'ny fikolokoloana ny tenantsika mba ho salama sy ho tomady mandrakarivo ary tokony hisy akony be dehibe eo amin'ny toetrantsika ihany koa izany. Noho izany fatakaran'ireo fitsipika fototry ny fahasalamana dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fivavahantsika sy ny teolojian'ny fiangonana izay misy atsika izany. Izay zavatra fanazavana izay dia nalaintsika tao amin'le boky encyclopédie ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro fahafito zay review en Herald Publishing Association no namoaka azy ary boky mitendry anglisy atao hoe mitondra lohahevitra hoe accountability on health no lohahevitra mikasika an'izany na hoe tomponantoka feno amin'ny fahasalamantsika isika. Noho izany ry havana tomponantoka tanteraka tsika amin'ny tenantsika hoe mba ho salama sy tomady ary ohatrany hoe devoirantsika na hoe tena zavatra tokony ho ataontsika anatrehan'Andriamanitra mihitsy io fikolokoloana ny fahasalamantsika io amin'ny alalan'ireo fahazarana tsara zay ataontsika amin'ny tenantsika mba hatonga antsika fahasalamana zany mba hatonga antsika hisy fiovana koa ny toetrantsika amin'ny alalan'ny sakafo zay hoantsika. Koa dia aoka atsika mba
olona voazatetra natria an'andriamanitra, olona tsy atan'andriamanitra tsiny fa mba olona hitan'andriamanitra hoe fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra de fampopanahy mety ataonareo izany. Andriamanitra ny tahantsika tsiraray avy. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana zay hitondrana ambavaka isika ho an'ireo to hôpitaly manaraka ireto. Dia ny hôpitaly eo amin'ny Asira ihany a, de ny hôpitaly eo amin'ny be velatanana ambony, de maternité be velatanana indray zany a no entintsika ambavaka manokana amin'ity sabata folakandro ity. De reto service reto izany: service thoracique ao amin'ny Asira, service chirurgie pédiatrique ao amin'ny Asira, service traumatologie orthopédique ao amin'ny Asira, service de réanimation néphrologique ao amin'ny Asira, ao amin'ny service diabétique ao amin'ny HGRB na ao be filatanana ambony, de maternité kosa CHUGOB gynéco obstétrique ao be filatanana na maternité ozy izytsika, ka ny deuxième étage sy ny troisième étage ao amin'io maternité io a no entintsika ambavaka, ary ny centre vonjy. Ka dia andao ary tsika hitondram-bavaka an'izany hôpitaly sy ireo servisy zay nitonontononona teo ireo. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao zay no ny amin'ny fotoana zay nafahana ny aino sy nandray ireo fampitandremana amin'ny alalan'ny teninao sy amin'ny alalan'ireo afatra zay hita amin'ny fiangonana. Inga ny Andriamanitra mba hitondra fanavozana ho an'ny tsiraray avy izany, ary raha misy fahazarana ratsy re vitanay tamin'ny alalan'ny fihinanana na fisotroana, aoka Andriamanitra mba amindra fo aminay ianao, ary manomboka eto dia anome fahazarana tsara ho anay ianao, mba hahatonga anay tsiraray avy hanana ny fahasalamana feno ka ho tomady, ary isy fiatraikany amin'ny toetranay tsiraray avy, amin'ny fanavozana ny toetranay, izany fahazarana zay tianao volena amin'ny fiainanay mba hahatonga anay ho salama sy ho tomady eo amin'ny fiainanay, fa tsy hahatonga anay hoeny amin'ny hôpitaly ka ho tsaboina. Ianao dia miteny hoe ozy ny teny malagasy hoe aleo ny misoroka toy izay mitsabo, ka dia aoka zay Jesosy hoe mba hanana ireo fisorohana ny aretina mba tsy hahatonga anay arary. Eny Andriamanitra ankehitriny dia hitondram-bavaka manokana ho an'ny service traumatologie ao amin'ny Asira, service pédiatrique, chirurgie pédiatrique ao amin'ny Asira, service traumatologie orthopédique ao amin'ny Asira, ireo service ao amin'ny réanimation néphrologique ao amin'ny Asira, ao ihany koa ny hôpitaly CHU JRB ao be filatanana ambony, dia ny service diabétique izany. Ao ihany koa noentina ambavaka manokana amin'ity folakandro ity ny centre hospitalier universitaire gynéco obstétrique ao be filatanana, maternité be filatanana, ka ny deuxième étage sy ny troisième étage rehetra zay marary rehetra ao sy ny mpiasa rehetra ao, dia aoka Andriamanitra mba ianao mihitsy no hanendry ny roa ranonaretin'izy ireo tsiraray avy. Eny Andriamanitra, fomba ny zanak'olombelona rehefa lasa lavitra ny aretina dia tsy maintsy mety misy mandalo amin'ny fahafatesana ny sasany. Aoka ianao Andriamanitra mba hanao zay mety mba ahafahan'izy ireo vita fihavanana aminao, raha misy ireo karazan'olona ireo zay tsy maintsy mandalo an'izany fahafatesana zany noho ny aretina mafy zay mikiky. Ao ihany kosa nefa Andriamanitra ny olona zay tianao hositranina ka mbola te hanao adidy manokana ety ambonin'ny tany ety,
inao an'andriamanitra ame fanasitranana n'izy ireo tsiraray avy ka tsy hoela dia ivoaka ho salama ho sitrana izy ireo ka ody somatsara ny mitokantranon'izy ireo tsiraray avy. Iny andriamanitra tsy adino ihany koa ny centre vonjy izay sampana manokana miandraikitra n'ireo zaza kely izay iara-ny herisetra ara-nofo. Ianao an'andriamanitra ny ta manokana n'izany centre izany ary ane fahendrena koa an'ireny ray aman-drenireny eo anivon'ny fiarahamonina ka tsy hatonga ny herisetra sy mba hiena ny herisetra eo anivon'ity fiarahamonina izay misy anay ity. Dia apetraka ampelantananao andriamanitra ny mahasoa ny vahoakanao rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ihany nanongatahana miaraka amin'ny famelana ny elokay tsiraray avy. Amen. Tokatrano soa anjakany vavaka, tokatrano soa fafitino lavaka, tsofirano reriray mba iray mandrakizay, yaradi uduri nihiova sanatri. Makasitraka anao hatrany a mbola miaraka eto isika amin'izao fandarana manokana izay natokana ho an'ny fianakaviana izao. Dinidinika momba ny tokantrano no iarahantsika eto amin'ny maha hoe fotoana manokana ho an'ny fianakaviana n'izao sabata hariva izao. Dia ankasitrahana hatrany ianao ary mino aho fa samy nandray ny tandrify azy avokoa na ny ankizy ny tanora na ny lehibe izay efa ao anatin'izay hoe fiomanana eo amin'izay lafiny hiditra amin'ny tokantrano izay. Vokatry ny tsy fanarahana ny drafitra izay napetraky ny mpahary mahakasika ny tokantrano dia rava ny fianakaviana ary zavatra mampalahelo tokoa ary zavatra misy ankehitriny satria dia misy ny herisetra tsy mety misy antony, mety tsy misy antony tokoa nefany izay miseho amin'ny tokantrano satria olona maro amin'izao fotoana izao no toa lasa mifidy ny herisetra ho fitaovana ampitana fifandraisana satria efa tapaka zany le fifandraisana misy tsisy mifampiaintsona ao tokantrano tapaka le izy dia lasa herisetra indray zany zao no lasa fitaovana ampitana izay tianao ampitaina amin'ny hafa na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io na eo amin'ny olon-droa mifankatia io na eo amin'ny mpivady io lasa tsy mampino fa tena lasa lavitra tokoa ny vokatr'izany safidy izany ary tena manimba olona ao anatin'ny ankohonana na firy taona izy na firy taona fa ary indrindra manimba ny tokantrano mihitsiny ary ny tena matetika tsy tsapan'ny olona izay miaina ao anatin'ilay herisetra fa na ny ankizy voakely ary dia efa potika ao anatin'izay satria mety tsy ho haintsika intsony ny mifehy ny herisetra izay iainantsika ary tena lasa tsy voafehy intsony ilay izy. Ahoana nefa ny drafitr'Andriamanitra mahakasika an'izay tokantrano izay pasteur? Ny mpahary dia manome torolalana ho antsika ary io torolalana izay omeny voalohany indrindra dia manambara Jesosy hoe menara amiko fa sady malemy fanahy no tsy miavona po. Ity herisetra ity mantsy dia samy taraina amin'io ny rehetra. Hitantsika hoe ny karazana herisetra rehefa avy eo fa ny zavatra miseho ao amin'ny tokantrano amin'ny ankapobeny dia tena lavitra ny fenitra izay nokehitren'Andriamanitra ho antsika eo amin'ny fifandraisantsika samy isika. Ary ny mampalahelo dia izao tena marobe amin'ireo izay mitonona ho kristianina no tsy manana akory na dia iray ara amin'ireo toetrany Kristy. Mahatonga an'izay
tsy fisehoany toetra ny Kristy izay zany a dia zao hoe tsy nandray an'i Kristy izy a tamin'ny fanorenana ny tokantrano ary lasa hoe marobe zany a ny zavatra hafa izay mamatotra fa tsy tafafatotra eo amin'i Kristy intsony ilay tokantrano a fa lasa amin'ny zavatra hafa. Tsy azo lavina fa miaina ao anaty vanim-potoana anjakan'ny eritreretintsika izao. Tototsy ny eritreritra aseho amin'ny vaovao, ny mozika, ny fahitalavitra ary ny fitaovan-tserasera hafa rehetra. Ny vehivavy, ny ankizy no mahatoina ny fotsika indrindra raha sendra ny eritreritra isika. Marina fa mety hiaran'ny eritreritra sy ny fitondrana faisana ihany koa ny lehilahy saingy vitsy kokoa izy ireo. Antony iray heverina izany a ny mety sy ampin'ny tatitra voaray a mahakasika an'izay. Fa raha ny zavatra misy aloha dia ny vehivavy sy ny ankizy foana amin'ny vaovao rehetra no hiaran'ity eritreritra ity. Zany hoe na lahy zany na vavy a na ankizy a dia hiaran'ny eritreritra avokoa. Fa izay zany ny antony izao fandarana izay ataontsika izao zany hoe tsy mifanaraka amin'ny drafitr'Andriamanitra ho amin'ny fianakaviana mihitsy zany a ho amin'ny olombelona mihitsy ny eritreritra ao an-tokantrano na eritreritra atao amin'ny ankohonana. Matetika tokoa mantsy izay hoe mety eny foana ny eritreritra atao amin'ny zaza sy ny vehivavy izay a fa misy ihany koa zany a ny eritreritra atao amin'ny lehilahy ary izay no mbola hoe hojerena zany hoe manahoana ny fisehoan'ireo karazana eritreritra hita. Ya, misy zany aloha ny eritreritra ara-batana. Io eritreritra ara-batana io zany a dia ny fikasihan-tanana mety mamely totohondry, mamely te-hamaino, mamely daka ary mety ho tonga amin'ny famelezana mampidi-doza mihitsy azy. Na dia mety randradana kely aza amin'ny voalohany dia izao mety afara amin'ny von'olona mihitsy. Ka io zany mahatonga an'io eritreritra ara-batana io dia mila mitandrina isika any amin'ny fahakeliny zaza tandremana. Fa raha ny soratra masina ry amin'ny teny izy hoe aza mitsitsy tsorakazo dia tsorakazo ny resaka. Fa matetika mantsy vatakitay fil sy ny tadidio zany fa any amin'ny fahakeliny zany raha vao zay no iainan'ilay zaza dia tsy maintsy misy fiantraikan'izay rehefa lehibe izy. Zany hoe misy sary efa mipetraka zany a ao amin'ilay zaza dia ny mbola kely izy ary rehefa tonga any amin'ny tokantrano izy a dia tsy afaka iny sary iny fa eritreretiny hoe izay ihany koa ny vahaolana, izay ihany koa ny fomba mety ahafahany manitsy ny ankohonany indray rehefa tonga ao amin'ny sehatry ny tokantrano izy. Eo mihitsy mantsy aoka ho fantatsika ray aman-dreny fa ny fikasihan-tanana eritreritra ara-batana. Fa ny soratra masina mazava afaka manafaitsika izay mitsitsorakazo ny zanany dia tsy tiany zanany fa izay dia azy dia manafay zany hoe famaizana. Ka izao le famaizana zany tsy le mikapokapoka kely isaka mihetsika iny fa misy fotoana zany eto no fotoana anafay dia rehefa manafay dia izao tia mosarotra. Fa raha ohatra ka ny hoe ho an'ireo izay resy lahatra ho amin'ny fikapohana dia izao aza mikapoka ny zaza ao anatin'ny fahatezerana ary mampiasa tsorakazo fa aza mampiasa ny tanana ny totohondry sy ny daka mihitsy fa mampianatra ny ankizy ho amin'izay eritreritra ara-batana izay. Ary izay moa zany le hoe efa tena rarany lalàna zany le fikasihana ara-batana ho amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao. Kanefa dia izao matoa ianao zany tonga amin'izay hoe fotoana hamaizana ny zaza izay dia tadidio fa hoe hitondra soa anazy ve apetrao aloha ny fanontaniana hoe tonga mitanjona irinao ve ianao hampita hafatra amin'ny zanakao amin'iny anaovanao an'izay famaizana izay. Amin'izao fotoana izao mantsy dia misy endriny maro no mety hanehoana an'izay famaizana izay ka izay le hoe ilaina amin'ny fahendrena avy amin'ny mpahary mihitsiny.
ny amin'izay hoe famaizana ny ankizy izay. Zay ny mahakasika niny herisetra ara-batana iny mbola isy fotoana moa hoe hijerena amin'ny valaparana ny amin'izay fa hijerindray isika misy herisetra mety tsy eritreretina ho herisetra le izy fa tena herisetra dia ahoana indray no mahakasika an'le hoe eo amin'ny mpivady manokana dia misy ny herisetra izay mety hifanaovan'ny mpivady akoatran'ny herisetra ara-batana dia misy ihany koa ny herisetra mety misy eo mpivady. Ya ny mpivady moa zany rehefa mpivady izy nahazo ny tsodrano dia tsodrano ilay hoe tsodrano anataranak'io dia efa nanataranaka amin'ny alàna firaisana ara-nofo fa averina zany fa ho am-pivady fa mialohan'ny tsodrano fanambadiana dia tsy tokony isy zany zay indrisy anefa fa ny ainao manjery rehetra dia efa mampiditra ny rehetra ao anatin'izay re hoe ity tontolo ity zany mampiditra antsika ao anatina fivoarana izay manimba ny sotoavana ary manimba ny zavatra fiainana tsara izay nentin'ireo taolo dia efa rava sy potika izany ankehitriny ka ity anisany tena anaovana herisetra ny firaisana ara-nofo indrindra moa indraindray rehefa tsy tokony hanaona izay dia lasa hoe anty-herisetra io zany ny firaisana ara-nofo tsy filana fa vokatra ilay rehefa mety ilay fifandraisana any dia vokatra le izy zany hoe io fanomezana avy amin'ny Bary izy io fa noho ny fahasimbany ty tontolo ity zany hoe rehefa tafiditra moa ny ota dia mifezin'ny devolo ny fisainana dia miovy zany rehetrarehetra zany ary zay le hoe tsika tsy mahafantany tena ty fa mianatra maneho fitiavana ary ny firaisana ara-nofo everiny olo amin'ny ana firaisana ara-nofo maneho fitiavana tena zava-doza be izany noho izany lay tontolo misy atsika mihitsy zany no mampiditra ao anatin'izay zao anie aoka ho fantatry ny vehivavy fa ny fitafiana anaovany anie rehefa reny fitafiana mitandana reny iny azo lazay ny fitafiana maherisetra ary ny tontolo misy atsika zany satria ny filma rehetra zay jereny ny horonantsara aoka koa fantatsika fa ny karazana hira jereo tsara rehefa maheno an'ireny hira ireny ary hira mihetsiketsika ary le mihetsiketsika tsy inona fa ny vatana ambaniny mihitsy mihetsiketsika dia reny misy fiantraikany any amin'ny lehilahy na ny vehivavy koa ny tafiditra ao anatin'io maherisetra ara-nofo io ihany koa mifiraisana ara-nofo ka ilay tontolo misy atsika mihitsy zany ny tena zava-doza ary amin'izao fotoana izao ara na vao tsy ampy-taona ary dia efa mijery an'ireny karazana horonan-tsary mamofady efa io satria ianao ny internet eny tonga dia misy virus tonga dia virus mamofady no ao dia vao mikitika an'iny dia mivoaka eo ary raha vao mahita an'izay tonga dia zava-doza ka ilay tontolo misy atsika mihitsy zany no misy an'izay ka mila fahaizana no mifeha any zany fihetsika izany fa io zany raha vao hoe filana le izy dia any amin'izany herisetra ara-nofo zany firaisana ara-nofo zany ny zava-doza fa raha miova kosa ny fisainana sy ny fomba fijery hoe vokatry ny fitiavana le izy dia ho lasa ho fitahiana ho an'ny mpivady zany izy io. Ao anatin'izay zany rehefa tsy voafehy izay filana ambany izay araka ny voalaza teo izay dia lasa mitarika ao anatiny ihany koa akoatran'le hoe herisetra eo amin'ny mpivady dia mety hitarika any amin'ny fanolanana ihany koa io na mpivady ary dia misy ny fanolanana nefa mpivady ary akoatran'ny fanolanana eo amin'ny mpivady dia misy ihany koa ny fanolanana eo amin'ny ankohonana izay tena efa mampalahelo mihitsy ary izay ny hoe hangatahana fahindrena amin'ny tompo mihitsy satria dia tena efa lasa miaratsy tanteraka ny fisehon'ny toe-javatra amin'izao fotoana izao ny amin'ity hoe lasa misy ihany koa ny fanolanan'ny ray amin'ny zanaka asa mety misy koa ve mety mifanohitra amin'izay fa izay zany dia hoe mila fahindrena avy amin'Andriamanitra isika ankohonana amin'izao fotoana izao ary izay zavatra izay dia mitarika any amin'ny herisetra ara-pihetsepo alohan'ny hidirantsika amin'izay herisetra ara-pihetsepo izay dia manasa anao anaraka hira ray aloha isika dia hiditra indray amin'ny karazana herisetra manaraka.
fianako raianao mitantana midiako ewangiranao no fasambarako loaraluso mitondrainawa fiainambaova no izo santarikio ity aurina tsotroyatsasana safidikio e atokako wanaurira na usaruchanyale matukia famananana initenaku bauana volunanlusiamkatu zay sitraka ewanilana no fasambarako loaraluso mitondrainawa fiainambaova no izo santarikio ity aurina tsotroyatsasana ewanilana no fasambarako loaraluso mitondrainawa fiainambaova no izo santarikio ity aurina tsotroyatsasana ity aurina tsotroyatsasana ty lafin'ny fihetsem-po ty a de zavatra lalina izy io any anaty any. Ny olombelona zany a de misy zavatra efatra izay mametanteraka ny olombelona dia ny saina, ny fanahy, ny fo. Ary raha omresaka ny foy de tsy lay taova akory fa ao mihitsy zany misy an'ity foy be ny fihetsem-po ity. Ary ny fisehony rehetrarehetra zany de hita any amin'ny vatana izany.
zany hoe ny fihetse-po zany a de miseho amin'ny alalan'ny fihetseham-po. Amin'ny teny vahiny mantsy izy io de zao, io zany le hoe émotion sy ny sentiment. Izy amin'ny teny malagasy somary sarosarotra manazava azy, fa amin'ny teny vahiny de tena samy hafa mihitsy ny émotion sy ny sentiment. Zany hoe ny sentiment zany de fisehon'ilay émotion. Ao anaty zany zay lalina any anaty de zao reo olana ara-petse-po rehetra ireo de anehoana an'izay hoe misy an'izay ao anaty ao de miseho amin'ny alalan'ireny hoe malahelo, faly, tezitra, de misy fihetsika asio zany a am'ireo. Ka izao raha to zany ka tsy voafehy zay dia lasa misy fihetsika manimba ary ny zava-doza de mampietry tsikelikely ny olona izany. Ny tsy fahaizana mifehy zany ny fihetse-po de tena manimba. Ohatran'izay zany zao ohatrany hoe miresaka eto zany zao zay mivady fa de miresaky ohatran'izao de ohatrany hoe mahafinaritra meno an'le izy, fa raha misy zavatra zany zao tsy voafehy de zao zavatra resan'izao tonga de rava tanteraka raha vao tsy hainy mifeny inona lay fihetse-po. Ka io fihetse-po io zany a rehefa tsy voafehy izy io de io no mampatonga ny tsy voafehy ny fomba fitenenana, lasa miditra any amin'ny fandrahonana. Io mantsy zany zao ray aman-dreny tandremo, fa ianao zany matoa mametraka ny fahefana fotsiny ray aman-dreny ary hoe tsy maintsy zao de any zany de fa hoe misy zavatra tsy mety eo amin'ny fomba taizany. Ka renydrehetra de rehefa tsy voafehy le fihetse-po de lasa ny fihetsika asetry dia any amin'ny tsy tokony ho izy. Ary zay mampitonga ny hoe rehefa tsy voafehy de lasa maneho fahatezerana miopampana, ary na amin'ny fomba fiteny ara de lasa mametraka fiteny mamy ho fady. Ary zany rehetrarehetra izany dia misy fiatraikany amin'ilay iaran'izay. Anisan'ny tsy fahafehezana ny fihetse-po ihany koa zay tena miteraka herisetra de ny fahasarotam-piaro diso toerana. Ary rehefa tsy voafehy ihany koa io de lasa miteraka olana eo amin'ny lafin'ny ara-bola satria zao rehefa tsy voafehy de lasa mandany lany am'izay tsy tokony andaniana. Ary rehefa tsy voafehy ihany koa ny fihetse-po de io le tsy mahafantatra ny lara-pahamehana, fa lasa manana saina botolo fotsiny de tonga de za tonga de tsy manaiky fotsiny zao, manda fotsiny zao, na de hita raha fa tia ny tokony atao fa tonga de lasa manda fotsiny zao. Ary ny olana eo ampivady de zao raha vao tsy voafehy fihetse-po io de tonga de lay zavatra tena tsy tian'lay andaniny mihitsy ny tonga de atao. Ary rehefa zay no mitranga de mazava ho azy fa tsy ho voafehy ny fomba fitenenana, tsy ho voafehy ny fihetsika zay asetry, ary manjary tonga de hita taratra hoe tsy manana lasa tsy manana ny mahiazy azy tsony ny olona anankiray. Ka io herisetra io zany, io herisetra ara-petse-po io raha vao tsy eo ny fanahy masina de zao tsy afaka ifehana zany. Tsy anjarantsika zany io fa ny fanahy masina no manampy. Zao no ambaran'ny Jaona toko faha 12, Jaona toko faha 12 de ny andininy fahavalo de zao no vaky ny teny. Jaona toko faha 12 ny andininy fahavalo. Ary raha tonga izy de ampiaiko zao toy zao ny fahotana, zany hoe rehefa miasa zany ny fanahy masina voatsapa hoe misy zavatra tsy mety. Ilaina zany ny fanahy masina mba hampahafantatra fa rehefa ao ny fanahy masina de mahavandre tsy mety zao fihetsika izao. Ary amin'ny alalan'izay io zany tsy misy tena ezaka ataon'ny mpanota, fa Jesosy Kristy kosa afaka manampy etrehana an'izany famotehana eo amin'ity
herisetra ara-pihetsehpo ity. Eo amin'izay ara-pihetsehpo izay zany dia misy ihany koa moa ny herisetra eo amin'ny lafiny ao tokantrano ao zany mifandraika amin'izay resaka teny izay efa voalaza teo izay eo amin'ilay fampiara-pahefana tafahoatra loatra fanapara-pahefana tafahoatra loatra ao an-tokantrano ao ary izay zavatra izay zany tena mila fitandremana be satria lasa tahotra no manjaka ao an-tokantrano ao lasa fifehezana tsy maintsy hoe ny andaniny foana ohatra no ekena ary rehefa voaratra pihetsehpo ny anankiray dia lasa tsy maneho hevitra intsony ao an-tokantrano ao fa dia manaiky foana izay zavatra tenena ary potika ny maha-izy azy ny olona anankiray amin'izay fotoana izay. Hitantsika teto nandritra ny herinandro fa dia lasa negatifa ny kaonty. Hitantsika nandritra ny herinandro teto izay kaonty negatif izay tokony ho atao kaonty pozitif ny fihetsehpo hoe inona no miezaka tokony atao amin'izay resaka hoe ahoana ny ahafahana mampisondrotra n'izay kaonty izay. Ny fifehezana sy ny fanaovana teny maharary zany dia nisany maha-negatifa ny kaonty ara-pihetsehpo, ny teny mandratra, ny teny fanaovana tsinotsinona, ny tsy firarahina, ny tsy fihainoana, reny rehetrarehetra reny zany dia mahatonga an'ilay kaonty ara-pihetsehpo ho mihiba ary mahatonga ihany koa ilay faharatrana, mahatonga andray fanapa-kevitra tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ihany koa rehefa tsy voafehy izay fiainana ara-pihetsehpo izay dia lasa miseho mampiasa hery ny fandrahonana mba ahafahana mifehy an'ilay andaniny zany dia lasa maneho an'izay hoe tsy voafehiko ny fihetsehpoko dia any amin'ny hery no mamatrapatratra ary izay zavatra izay nefany dia tena manimba tanteraka ny ankohonana. Mety ho antony maro no mahatonga izay fampiasana herisetra izay ary tsy tsapan'ilay olona mampiasa herisetra fa manimba ny tenany aloha izy voalohany indrindra. Mihevitra izy fa zony angambany ny manao an'izay herisetra izay. Mety ho eritreretiny mihitsy ary angambany hoe anjara asany mihitsy ary angambany ary mahatsapa izy fa mananjoa hampiasa hery ary rehefa eo amin'ny fiainany teo aloha zany efa izay ilay fiainany dia mieritreritra izy hoe mbola izay ihany amin'izao fotoana izao kanefany raha mijery ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao tsika dia efa miova tanteraka mihitsy efa tsy tokony ilay zavatra mety hoe nieritreritra ianao hoe izao no nitazanana ohatr'izao ny fiainako dia mbola ohatr'izay ihany koa ny ainanao ao amin'ny tokantranonao zany fa adsoina be zany izay raha hoe ilay herisetra le fampiarana herisetra no asiana resaka. Fa raha tsapanao zany fa mafy ilay zavatra natrehanao tany amin'ny tokantrano izay nisy anao tany dia mbola tsy vitanao no miady an'ilay sary izay efa mipetraka ao anatinao ao dia izao miaraha izay no mampivady mpivady, miaraha mifampitolonam-bavaka, miaraha miaraka miankohaka eo am-potrin'ny hazofijalian'i Jesosy mba hanalana an'izay toetra izay. Fa aza mijanona mihitsy zany eo amin'ilay hoe izay no nitazanana fa ioaro ilay toe-javatra mianara eo amin'i Jesosy Kristy satria malemy fanahy sady tsy miavonam-po izy ary amin'izay fotoana izay isika dia anapa-kevitra iroso amin'ny fahombiazana. Matetika tokoa mantsy dia mieritreritra ireo olona izay mampiasa heritreritra fa zony ny feny membre ao an-tokantranony ao ary ny fahavononana hampiasa herisetra zany mba hatanteraka izay fifehezana izay dia vokatry ny hoe fahitany ny zavatra efa niainany tany aloha tany. Ny fikarohana samihafa nefany dia milaza fa ireo izay mampiasa herisetra, ny olona izay mampiasa herisetra zany dia tonga dia mandratra ny tenany aloha izy voalohany indrindra amin'izay fampiasany herisetra izay
indraindray izy mieritrehitra hoe fitiavako an'ilay olona no anaovako an'ilay herisetra kanefany a dia nivokatra an'izay a dia mifanohitra amin'ny sy zavatra iandrasan'izay ary voamaika mety ampitombo a an'ilay fitiavana hanao herisetra ao anaty mihitsy. Avy amin'ny toe-javatra isan-karazany zany a dia miseho a izay herisetra izay a eo amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny mpiarabelona kanefany a raha mandray ny fampianaran'ny baiboly isika dia tsy izay mihitsiny no iandrasan'ny baiboly a amin'ny ankohonana ary tadidrio zany fa mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra ampianarin'ny baiboly atsika ny zavatra hitantsika eo amin'ny ireny ainao manjery ireny na ireny horonantsary ireny na ireny atsikana ireny na ireny araka ny voalaza teo dia ireny mozika ireny izay matetika mitarika amin'izay hoe faratsiany fifandraisana izay na dia ireo iara-pahavoazana ara zany dia mila mitandrina ihany koa hiaran'ilay herisetra dia mila mitandrina fa indraindray mantsy dia eo dia miaritra eo foana fa ilaina zany a ny mifampiresaka atao foana zany hoe ahoana ny fomba ahafahana isy ny fifampiresahana eo amin'ny vady mba hahatonga an'izay hoe fa herisetra na ara-pitenenana io na ara-batana na ara-petsepoa dia mila fehezina zany rehetrarehetra izany. Ya, izay moa zany ny fotoanantsika androany ary mino aho fa mbola ho avy ny fotoana izay ahafahantsika manohy an'izao fandarana izao ka ny faniriana dia ny tokantrano tsirairay avy dia hiaraka ifampitrotro-mbavaka isika satria tsy mba tahaka an'Andriamanitra isika fa mianatra eo amin'Andriamanitra tsy tonga lafatra isika ary tsara ny ianarantsika eo amin'ilay zoky izay manana fandeferana nanana fanetretena ary mila mitolona-mbavaka isika mba ananantsika an'izay toetra malemy fanahy sy tsy miavonam-po izay mila mitady ny fitarian'Andriamanitra isika izany mba andraisantsika ny fahasoavana dia hahatonga ny hery atao anatintsika izay lasa mba ho lasa hery be fitiavana ho tonga fiainana feno fitiavana ny ainatsika ao an-tokantrano ao fiainana izay feno fahalemem-panahy fiainana izay fehezin'ny fanahy ary manam-paharetana ka ahay fehtena eo amin'ny fifandraisantsika samy isika ao an-tokantrano ao. Izay indray ny dindinika antsika tamin'ity hariva ity mino aho fa mbola liana trany isika ka andehantsika hiaino hira anankiray alohan'ny hidirantsika indray amin'ny fandarana manaraka izay manam-paranantsika an'izao fotoana fiarahantsika eto izao indray. Feonkira malefaka kanto no entiko anandratanana Sai nomena no indro haveriko Zatuhira kwanao iderana nao fatsariana
fatrako deray nafony anao Satoirakanoi lay tantara itoy de lay fidera na teto antany toizanany andanitra feonkira malefakakanto no etiko anandratako anao zay nomenao no indro averiko ty melody no irariko tongany Chava zato irako anao iderananao fatsary anao lafatrako deray nafony anao zato irakanoi lay tantara ito de lay fidera na teto antany toizanany andanitra zato irako anao iderananao fatsary anao lafatrako deray nafony anao zato irakanoi lay tantara ito de lay fidera na teto antany toizanany andanitra de lay fidera na teto antany toizanany andanitra de lay fidera na teto antany toizanany andanitra tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahana mizara fanandramana mahakasika ny fiainan'ny mpivady. Izy io dia miainga any amin'ny fiainan'ny fifamofona ary miroso amin'ny fanapahan-kevitra ho amin'ny fanambadiana ary ny fiainana ao an-tokantrano. Misy an'izy roa reto zany izay iresaka manokana amintsika mahakasika an'izay fifanajana tany amin'ny fiainan'ny fahatanyrana na fifamofona izany ary ny fanatrarana ny tanjona izay aperaka dia ny fanamasinana fanambadiana ary ny fiatrehana ny tokantrano aorianan'izay fanamasinana izay. Izy roa izay hiaraka amintsika eto moa zany dia Alexa sy mihaja. Tombotsoantsika zany ny andre ny fanandraman'izy ireo mahakasika an'izany hoe fitandrovana ny fahadiovana izany mialohan'ny fanamasinana ny fanambadiana ary ny fanehoam-pitiavana izay ifandraisana
rehefa ao anatin'izany tokantrano izany koa aoka anaraka ampahalianana ianao. miarabantsika mpijery rehetra mpiaino ny radio Azisy moa zany nahatratra izao sabata folakandro izao ary fifaliana ho anay ny mizara fanandramana amin'ity sabata folakandro ity. Voninahitryandriamanitra irery ihany moa zany anisan'ny hoe izarana fanandramana eto tsy hoe ny nay no tena hoe tonga lafatra indrindra fa hifampizarana kosa mba hanatsarana mba hakana lesona ihany koa ny amin'ireo fiainam-pitiavana indrindra ho atsika tanora moa izany. Anisan'ny hoe zavatra tena tsara tantaraina moa zany anisan'ny rehefa hitako ty madamako ty moa zany ataoko hoe fa madama moa izy satria fa nahy izy io dia revo nahita anazy dia tao an-tsaiko hoe ahoana reny fomba hoe iarahako mba hitoriako fitiavana aminazy ohatrany hoe nisy tahotra ihany taty anaty dia anisan'ny hoe vavaka no nataoko tamin'izay fotoan'izay tena nitondram-bavaka Andriamanitra mo tolotsaina avy aminao mba raha mety dia mba hoe ataovy miaraka izahay sy tia tovavy anankiray ity. Dia nentina mavaka dia nisy atao hoe fotoana anankiray manokana moa zany izay natao hoe nararaotina dia tamin'izay indrindra no nitoriana fitiavana dia tamin'izay moa zany dia tena hoe nanaiky sy hoe nanaiky avy hatramo zany fa nisy fotoana somary elaela ny andro ihany dia anisan'ny hoe fanandramana tiako zaraina ao anatin'izay rehetrarehetra izay tsara ihany mitondram-bavaka rehefa misy zavatra hoe tiatsika tsara indrindra dia mivavaka. Anisan'ny hoe fanamariana zay ho ataoko moa zany amin'ity hoe resaka vavaka ity tsy hoe rehefa ao anatin'ny fiarana dia misy zavatra tsy mety hoe nangataka vavaka indray hoe Andriamanitra tena tsy mety indray ty zavatra anankiray ity fa ny zavatra tena hoe tsara indrindra noetintsika mivavaka iny dia sitrapon'Andriamanitra ny arahana dia zany hoe isika zany miezaka manamboatra mitondram-bavaka mba hanatsarana zay fiarana izay. Dia anisan'ny hoe tsara zaraina aloha tsy ho tantaraiko daholo moa zany fa omeko anazy kely indray fa zay anisan'ny hoe fanandramana tiako zaraina amin'izay hoe fomba niarahana zay dia hoe vavaka omeko anazy indray ny toyany dia avy eo mandray angamany rehefa misy tsy ampy. Misaotra na amin'ny fitenenana zava-dehibe tokoa ny fampizarantsika mba hahafahana mandray lesona zany amin'ny fankatiavana amintsika tanora zany. Anisany nampahomby ny fifandraisana ihany koa zany fanandramana izay hitanay dia ny fifanajana ao anatin'ny fiarahana zany tsy any am-pivady izy io apetraka fa vao mifamofo zany dia efa tokony isy an'izay fifanajana izay ary ny fampiresahana mazava tsara zany ahafahana mametraka an'izay fifanajana eo amintsika tanora eo amin'ny famofo izay. Ho anay manokana vao nanomboka niaraka izay dia efa napetraka mazava mihitsy zany hoe tsy roso tsisy firaisana ranofo zany raha tsy tonga amin'ny fanambadiana efa mazava ohatr'izay zany ny resaka tamin'ny vao nanomboka dia nisaoran'Andriamanitra zany fa rehefa mametraka tanjona ohatr'izay tsika ka apetraka amin'Andriamanitra dia tena manampy zany Andriamanitra mba hahafahantsika mijoro amin'izay tanjona apetrakantsika izay. Dia ao anatin'izay ihany koa zava-dehibe ao amin'ny fiarahana ihany koa ny fifampitokisana. Raha tsisy zany ny fifampitokisana dia tena sarotra ihany zany ny ampaharitra ny fiarahana dia somary sarotra izy io amin'ny voalohany zany. Sarotra izy io amin'ny voalohany mametraka an'izy io tsara kanefa azo atao tsara zany ho antsika tanora zany mametraka izay fifampitokisana izay. Dia zavatra tiako zaraina ihany koa zany ankoatr'izay fifampitokisana izay dia ny fandeferana zany. Tsara ny manamarika fa avy amina fianakaviana samy hafa samy nanana ny toetrany samy nanana zavatra nahazatra azy zany isika mpifamofo zany dia tsara ny atsapantsika fa tsy tonga lafatra zany ny olona izay miaraka amintsika io rehefa atsapantsika izay hoe
tsy tonga lafatra ny olona izay miaraka amiko mety manao fahadisoana izy dia mora ao antsika kokoa ny mandefitra zany ny mamela heloko amin'izay fotoana izay dia zava-dehibe zany ny ananantsika ny ahafantarantsika an'izay ihany koa zany a fa tsy hoe vao misy zavatra kely tsy nety zany a dia tonga dia tapaka hatreo zany ny fifandraisana sao dia mbola misy anampiana. Anisan'ny hoe tiako ampiana ao anatin'izay moa zany miresaka fifandiferana zay a za anisan'ny hoe tena anisan'ny hoe tsoitsoeza tena hoe mitondram-bavaka mihitsy moa zany mba hisin'izay fifandiferan'izay a ary za no mitarika an'izay voalohany indrindra ary naneo an'izay voalohany indrindra sady nampianatra arak'izay hoe tokantrano samihafa nisy anay izy dia samy atao izay ampitovy an'le izy a dia ho antsika lehilahy tanora moa zany a ny fampiresaka eto a dia tiako no mizara zany a aleo a isika lehilahy zany no maneho an'izay fandifirana izay voalohany indrindra teny tsy eo antsika tanora rehetra lehilahy moa zany izay a tsy hoe ny vehivavy tsy natao hoe tsy andefitra fa itsika zany maneho an'izay ohatra izay voalohany indrindra dia tiako anampiana amin'le hoe anisan'ny hoe nampaharitra ny fiarahanay sy izy moa marena moa zany fa tena hoe somary elaela mihitsy ny fotoana fifamofonay moa zany ny atao hoe antaona ny maromaro mihitsiny dia anisan'ny hoe nampaharitra n'izay zavatra izay a dia ny hoe ny fiezahantsika fihazahan'olona anankiroa zany a mba hoe miaraka manao zavatra miatraka ohatra hoe fiarahana mitsangatsangana dia anisan'ny hoe fiaraha misakafo milalao anisan'ny tena hoe lehibe indrindra moa zany a anisan'ny hoe nataonay ary ny tanjona napetraka hoe miaraka manao ny asa fanompoana rehefa misy any am-piangonana hoe misy manao ny asa an'Andriamanitra dia tena hoe miaraka mihitsy izay sisy zany a dia fanandramana moa izay dia mino fa andray izay tandrify antsika isika tanora indrindra ho antsika tanora izay mbola ataoko hoe mbola vovetivety ihany koa niaraka dia mbola hisy fizarana fanandramana ny amin'izay koa moa zany rehefa avy eo dia misaotra indrindra ny amin'ny fametra fantaniana izay no azonay ambara azonay mivady moa zany misaotra tompoko. Ianao fanay masinao tomoera ty anatinay amboary reny fo fangana zahery fa efadodony zahay anio o raiso anjakao fanay o manatry Ianao fanay masinao dia alahiro aizina nameno ny fonay fangana zahay fa efadodony zahay anio o raiso anjakao fanay o manatry Falalan saruce
ny oresanay manaraka indray moa zany a araka n'le fantaniana zay efa napetraka nyray marem-pasteur teo dia ny hoe ohatry ny ahoana ny fiainana ny fiarana ao aoriana ny fanambadiana na koa ny fifandraisana ao aorian'ny fifanambadiana. Anisan'ny hoe zavatra tena amafisoka ary averimberiko foana moa zany a le hoe vavaka fa niresatana amin'ny ny aravany tokatranontsika indrindra fatsika tanora tena hoe fanireny ny atonga ny tokatrano tena hoe totongana mihitsy ary dia tena hoe zavatra napetraka mivady moa zany a voalohany indrindra dia zao hoe vavaka maraina sy hariva dia tena hoe tsy adininay ny mitondram-bavaka Andriamanitro ampio zahay ampitomboy ny fifankatiavanay anisan'ny tsy adininay rehefa mitondram-bavaka zahay. Anisan'ny hoe fanamafisana ny fifandraisana tao aorian'ny fanambadiana tsy adinonay mihitsy ny hoe miaraka rehefa manao fotoam-pivavahana ao an-tokatrano fimenana fanaovana lesona velomon'ny teny ary mametraka taonjona ihany koa indraindray andao mba andena hoe anao hoe tsy anjery ny toka ao amin'ny baiboly anisan'ny hoe anisan'ny fanatsarahana fifandraisana ao amin'ny tokatrano zany tena hoe raha tsorina zany dia hoe ny fiarahana foana rehefa manao zavatra zany dia fanampin'izay zavatra rehetrarehetra zay a teo amin'ny tapany voalohany moa zany resaka hoe zao ny zavatra napaharitra ny fifankatiavanay a ary tsy tapahana reny fifandraisana nisy tamin'ny fifamofona reny ampiarina foana le ohatra hoe miaraka mitsangatsangana miara manao ny asan'Andriamanitra miaraka misakafo mba ohatra hoe mba mandehandeha misy fotoana manokana zany tsy hoe rehefa tonga ny miaraka amin'ny tokatrano dia adinodino izy ireny fa tsy maintsy tanterahana foana zany a mba hanatsarahana izay ampitomboana foana moa zany fifankatiavana ao anatin'ny tokatrano zay dia io lazalazainy madamo antsika ihany koa zany toy ihany hoe ohatrohatry ny ahoana ny zavatra hoe mety isy ao anatin'izay tokatrano mety haharavana azy horesany amintsika indray zany zay. Anisan'ny fanandramana ny ainanay ihany koa zany a tsapa hoe mandrava ny fifandraisana ao anatin'ny tokatrano dia misy anankiroa zany reto zay hitanay tena mandrava azy zany dia voalohany indrindra ny fanafenana zavatra ao amin'ny tokatrano zany raha ny tokony hoe zany ho an'ny mpivady a dia tsisy zavatra tokony hafenina zany fa hifampiarahana tokony ho fantatry ny anankiray avokoa zany zava-dehibe rehetra izay miseho amin'ny tokatrano ary tena manimba fifandraisana zany fisian'izay fanafenana ao amin'ny tokatrano izay dia anisan'ny anankiray ihany koa manimba ny fifandraisana zany a ny araka le teny aloha hoe le tsy fifampitokisana zany ao amin'ny tokatrano ilaina foana zany mamboly an'izay ary tokony tsy hanana eritreritra ratsy mihitsy zany ny andany sy ny ankilany mahakasika ny anankiray ao amin'ny tokatrano zany fa mamboly zavatra tsara ao an-tsaina zany matetika ny eritreretintsika ihany no mitondra zavatra ratsy zany a dia mamorona zavatra ratsy ary tena manimba fifandraisana be mihitsy zany izay zavatra izay dia ilaina zany ny famitokisana dia araka le voalazako teo tsisy zavatra hafenina zany ao amin'ny tokatrano zany tena manimba fifandraisana zany reo araka ny fanandramana zany zay ny ainanay zany. Anisan'ny hoe zavatra nadiniko teo ihany koa zany efa natsipotsipy ihany izy teo le hoe tsara mifampiresaka hatrany ninninona zavatra miseho tena hoe mifampiresaka zay moa zany zavatra ataonay zay sy madamo zany ao tokatrano ao mifampiresaka ninninona zavatra atao raha ohatra ny zavatra nahatezitra anazy ohatra dia ohatrany hoe tena hoe mantaniko mihitsy ny izy tena hoe taniko inona zavatra mahatezitra dia mifampiresaka anisan'ny zavatra tena hoe tsara indrindra zany zay hoe mifampiresahana ao an-tokatrano zay anisan'ny hoe zavatra azona hifampizarana ny nandritra ny tokatrano tao anatinay anisan'ny hoe nahatsara n'izay hoe fifandraisana ao an-tokatranonay ary faniriko moa zany mba tena hoe hiatsara hatranyizay ary fanandramana zany no zaraina ho amintsika tanora mba ahafahana hoe mba manatsara ny fifankatiavana fifandraisana ao anatin'ny tokatrano izay dia mankasitraka antsika rehetra naharitra ny aino anay mivady dia mino fa handray lesona ao anatin'ny zavatra fanandramana izay no zarainay ianareo mankasitraka tompoko.
Chanosu anjakani vavaka utuka chanosu fafitino ravaka tsufirano rerirai bairai majakiza yaradi uduri nihiova sanachi. Ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao dia mampisavorovoro ny fisainana ka mahatonga ny tsy fahafantarana intsony hoe aiza ny mety, inona no atao, inona no tsy atao, satria raha ny famoronana ny tokantrano izay noforon'i Jesosy Kristy dia izao ao anatina fiadanana tanteraka. Indrisy anefa fa tsy izay intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao, fa amin'ny ankapobeny dia samy mitaraina ny ray aman-dreny, fa tsy tena mifankatia intsony ny mpivady. Rehefa tafiditra mantsy ny ota dia lasa nofezin'ny devoly ny fisainana, ary izay fisainana no ajambain'ny devoly izay dia tsy afantarana intsony hoe zao ny fihetsika tokony ho asetry. Raha tany amin'ny fifampofona no lokaloka ary nanao teny mpitiavana, angolam-pitiavana, dia izao rehefa tonga any amin'ny tokantrano dia miova zany fomba firesaka izany, miova ny fomba fiteny, satria ny fitaka ataon'ilay mpanjaka n'izao famazinana izao dia ny hamotika any tokantrano io, ary famotehana mahatsiravina no ataony. Ary so mantsy ny zavatra misy ny fiainana amin'izao fotoana izao ao amin'ny Efesiana toko 4, Efesiana toko 4 dia vakina manomboka amin'ny 9:20. Zao no vakandiny: koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo ny tsy mba andehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafohanan'ny saina. Ny fitaka ataon'ny devoly zany dia izay le fahafohanan'ny saina, ataony lasa tsy tompony tena intsony, dia mahatonga ny olona anaonao foana. Dia inona io fahafohanan'ny saina io? Dia izao nge ny toy ny vaky teny, fa efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny
fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ao anatiny noho ny amafin'ny fony. Tena manamafy ny fony olombelona amin'izao fotoana izao. Ary zay fanamafisana ny fo zay dia tonga ny olona anao herisetra. Ary betsaka ny tsy mahatsapa hoe manao herisetra. Ny fomba fitafy amin'izao fotoana izao ka tena herisetra mahery vaika reny fitafy mitanjatanjaka reny. Eo ihany koa reny karazana ogovolo samihafa izay misy maherisetra be izy reny. Fa tsy fantatra hoe maherisetra satria na zavatra mandeha ho azy. Ka ty le fahafoanany saina ity ny zavatra naisorina tao. Mba hahafahany ty tontolo ty fesy baiko ho any amin'ny fomba fitondratena tsy izy ary fanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. 140. Dia olona tsy malala hinatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejoana anao zay fahalitoana rehetra amin'ny fieremana. Ary tena zay mihitsy. Raha miresaka ny soratra masina ianareo zanaka manajany rainareo sy ny reninareo dia mba maro andro ianareo. Fa tena mahamotsy fotsiny ny tanora amin'izao fotoana izao. Mihera vokatr' zay zany hoe lay tsy fiasan'ny fanahy masina intsony zay le foana ny saina. Ary miteny eto ny apôstôly Paoly ary mananatra izy. 1:20 ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny ainanareo any Kristy. Raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana zay ao amin'i Jesosy, dia ialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Voafitaka no tena mariny tsika. Ary zay no mahatonga tonga Jesosy, tonga Kristy, izy ny vahaolana. Ny fanehoam-pitiavana ny amin'izao fotoana izao dia amin'ny teny vatravatra amin'ny teny mitrerony. Ty moa dia teny fanao rehefa miresaka tahaka an'izao izay tsy dia faheno tsony amin'izao fotoana izao. Hoe iny dado mitondra mofo. Inona ny andrasan'ny ankizy? Dada mitondra mofo. Fa zao nge dada mitondra trerony. Ary tsy mitondra ininona izy. Raha mijeritsika eny amoron-dalana eny amin'ny mpivarotra eny dia tsy intsony na dady iny na zokina izy avy dia misotrosotro eny, mihinana lasopy. Fa tsy mitondra ininona ao ny tokantrano. Fa fihetsem-po tsy izy indray no asetry. Ary zay le fanao ny jentilisa. Fa rehefa tonga Jesosy afaka anova ny fo. Afaka anova an'izany rehetra izany Jesosy Kristy. 3:20. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforoana araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Jereo tsara fa ao amin'ny Kristy ny vahaolana satria izy no afaka anova. Io zany ilay fo vaovao izy omeny Jesosy. Ary zay rehetra mampifantoka ny fijerin'ray manontolo amin'i Jesosy any ny azo an'izay. Tsy eto amin'ity tontolo ity fa ny zavatra misy ane eto amin'ity tontolo ity dia izao no fanambarana izay resana mahakasika an'ity tontolo misy atsika ity, ary fanambarana zay manaitra tokoa ny eo amin'ny toe-javatra izay miseho ao amin'ny jaona voalohany toko 2:2-9:10. dia zao no vakany teny jaona voalohany toko 2:2.
fa ny zavatra rehetra eto am'izao tontolo zao de ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momby zao fiaina zao de tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ilay mpanjaka n'izao famaizinany zao zay manajaba masom-pana de mampifantoka amin'ny fijery amin'ny filan'ny nofo amin'ny rehaka momba izao fiainana zao friareana tena zao toetra mampalahelo ane ny mahita ny fiainan'ny tanora am'izao fotoana zao fa efa mba miaraka amin'olo tiana izy fa izao mbola manara-maso olo-kafa na de efa miaraka amin'olo tiana ary zay mihitsy ilay fitaka omeny ty tontolo ety lay famitahana ataony mifantoka eo amin'ny filany zao tontolo zao ny fisainana ary zay no tonga hoe tsy maintsy tony Kristy nanolotra ny ainy nandatsaka ny rany ka izay rehetra mampifantoka tanteraka ny fijeriny eo am' Jesosy de anampy ahoana ty hoe mametraka ny fiainany eo am' Jesosy ity de tsy ny fa ny fandinianao ny soratra masina ny fanokananao fotoana andiniana ny soratra masina satria io no amenona an'ilay saina foana teo satria efa foana ny saina de mora tafiditra ho azy ny fitaka ataon'ity tontolo ety fitetavam-pahafinaretana fotsiny de zay mahatonga lasa midoroka de lasa miankin-doha amin'ny zava-mahadomelona ary na tsy amin'ny zava-mahadomelona ary fandresana teo ny herisetra lasa maherisetra ary tiany devoly ho latsaka ao anatin'izany tontolo ratsy izany ny tokantrano de fahasambarana no tiany namoronany Jesosy ny tokantrano fa ny devoly no mamitaka ary vao fitakytsika io lay rainy lainga lay mpandainga hatram'izay de mbola miezaka mamitaka hatram'izao ka ny fandinina lalina ny soratra masina de atonga anao anina fahazavan-tsaina satria rehefa tafaraka am' Jesosy de zao mihitsy anie no fanambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 9 de andininy 12 zao makanteny ary Jesosy niteny tamin'ny olona ndraiky nanao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo zao izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fanana ny fahazavana zany hoe rehefa am' Jesosy ianao zany de fantatra am'izay ho ay tena tsy mety lehilahy mantsy hoe tsy refesy mandidy ary tsy mba miaiky ny tsy mety zany fa rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina de tonga am'izany tena fibebana sy fekekeloka izany ary am'izay no amerenana amin'ny laoniny ireo fifandraisana tapaka voalohany indrindra eo am-pivady amerenana amin'ny laoniny lay fifankatiavana rehefa manazava ny saina hoe tsy mety ane zao fombanao zao hoe tsy mety zao fa mpivady mantsy lasa ty famaly tena miady mihitsy ary fa rehefa hovany Jesosy io rehefa omeny Jesosy an'ilay fo am'izay zay ihany no famanany olana io ka aoka ho asiana fitombavaka ao atokantrano zay no manampy be lehibe asiana fifampiresahana ka rehefa mifampiresaka de taridalina ao eny soratra masina fa am'izay lafin'izay de isy fanavaozana ary isy firindrana ho am'izany tokantrano izany ary zay indrindra no mahatonga ny teny izay toizatsika ao amin'ny Efesianina toko 4:5 koa isy olony lainga ka samy milazany marina ny amin'ny namany avy nareo rehetra fa samy isany momba ny tenany ny namantsika avokoa isika noho izany rehefa tonga eo amin'ny fanavaozana ny fo dia am'izay no isy ny fanavaozam-piainana ary zay mampitonga an'ilay teny manome va fanavaozana ny saina rehefa miasa io fanamasina io de tonga am'izay fanavaozana izay ary tiany Jesosy iova izay ary zay mahatonga azy miantso araky ny ambarin'ny Apokalipsy
Apokalipsy toko fahatelo ny andininy faharoapolo. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miain'ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ao ka hiara-misakafo aminy ary izy ho amiko. Fa mandondona eo amin'ny varavaran'ny fonao Jesosy. Fa izao raha misy miaino ny feo, zany hoe mila fantatra zany ny feo aiza izy io. Misy varavarana maro fantatra hoe ry le varavarana. Zany hoe vanim-potoa misy zany mila mazava tsara an-tsaina. Ary zay hoe lay fanazy ny menantsika fahazavan-tsaina izy io ary fantatra. Ka fantatra hoe mandondona Jesosy. Dia rehefa eno ilay izy dia misy fihetsika asetry. Dia mifihetsika asetry dia mitsangana manantona lay tena varavarana. Fa tsy hoe varavarana ivoahana indray. Ary zay le fitaka ataon'ny devolo. Any varavarana tsizina sainy mandeha. Ary zay le fanajabana atao mpanjaka zao izay zao. Fa rehefa fantatra zay dia izao. Jereo tsara Jesosy mitsangana eo varavarana ka mandondona raha misy miaino ny feoko ny dikan'izay dia izao. Tsy izy no mamono varavarana io fa izay mandre ary manantona ny varavarana dia mamono varavarana. Ary rehefa voainao varavarana dia miditra izy. Dia izao tsy ianao no manomana ny sakafo fa efa izy no mitondra ny sakafo. Dia izy ilay mofinaina, ilay ranonaina velona izay tsy ampangetaheta intsony ary tsonoana intsony. Rehefa izy no mitondra an'izay. Ka rehefa sokafanao ny varavaran'ny fonao dia mety hoetra eo aminy ianao. Amin'ny alalan'ny fandiniana lalàn'ny soratra masina. Manana fotoana manokana ho anao iresanao amin'i Jesosy hanampianao azy. Mivavaha ary mitolomam-bavaka mihitsy fa zay no hanampy. Ary rehefa tanteranao zay dia hanomboka eo ny fanavaozana eo amin'ny fiainanao. Ka ho hitanao fa iova amin'ny fifandraisanareo mivady. Le fifandraisana rava tsy podika teo iverina amin'ny laona. Ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay tsy netsy teo dia iverina amin'ny laona. Ary indrindra amin'ny fifandraisan'ny mpiray-tam-po dia iverina amin'ny laona rehefa tafaray, rehefa tonga ao amin'i Jesosy ilay tombo finoana sy mpanefa azy. Fiataran'i Jesosy anie ao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ary tonga ny tokantranonao atsapa ny fanatrehan'i Kristy ary hanome fiovampo ho an'ny ankonana tsirairay avy. Amen. Jesosy malalo, fantatrao fa mpanota izahay. Ary izay nahatonga anao hitona famonjena ho anay satria nanambary ianao fa tsy ho avy antsony marina fa mpanota mba hibebaka. Tsy vitanay nefa no tonga amin'izany noho ny toe-javatra iainanay, noho ny famitahana ataon'ilay mpamitaka mpanjakan'izao famazinana izao. Ka lasa tsy mahatsapa ny tsy mety, miteniteny foana, manao herisetra tsy mahafantatra an'izany mihitsy. Jesosy tena avoto ny ankonana amin'izao fotoana izao. Ndray mpianakaviana izay tsy mahatsapa fa manao herisetra, ndray mpianakaviana izay tsy mahatsapa fa manao herisetra, ireo zanaka ihany koa izay tsy mahatsapa fa manao herisetra. Hifonana aminao zany Jesosy, amboary, volafilay. Koa aharovanao ny tokantrano tsirairay avy. Koa ny fanahinao nazava ny fisaina ka afantarana ny sitraponao ary tario amin'izany ka harovana avokoa na ny ainay na ny fanananay. Ary indrindra ny tokantrano dia mba fehezany ny fitiavanao, ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina ka mba hatsapa fiatanana indray ny tokantrano tsirairay avy. Tonoana sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.